Ny fotoanantsika amin'ity anio maraina ity dia iresantsika aloha satria maro be mihitsy ny zao zany vao manomboka tena manaitra ny rehetra le olan'ny kompania mpitaterana anabakabaka nasionaly Air Madagascar. Isika teto amin'ny Zapon Free FM tsy ambona fa dia anisan'ny nampaneny lakolosy foana ary nitondra famakafakana foana mikasika azy io fa be loatra zany le ohatrany hoe victime na iara-pahavoazana amin'le olana lehibe ara-pitantanana izay mitranga eo amin'ny Air Madagascar any ka tsy azo ataony mangina zany fa tsy maintsy taterina ary tsy maintsy tairina ny tompony andraikitra taterina amin'ny feo an'ireo olona izay efa tena tofoka tanteraka mihitsy amin'ny zavatra misy ataon'ny Air Madagascar zany eo amin'ny hoe foanana fotsiny ny zotra miemotra tsy fanviana sy ny sisa izay mahazo an'ireo mpandeha na ny eto an-toerana na ny any ivelany ihany koa ary vao nahita isika fakomaly ny hoe cloué au sol tanteraka mihitsy zany hoe tsy mandeha mihitsy ny iray amin'ireo zotra mpanao ny long courrier zany na ny mpanao ny sidina lavitra zany makany a Paris ohatra na makany a Europe ohatra na makany a Azia any Air Madagascar. Inona ny tena zavatra misy eo dia hitondra famakafakana mikasika izay indray tsika amin'ity maraina ity sady hitatitra ho ihany feo an'ireo mpanjifa ny Air Madagascar izay victime zany fampihemorana lava fanafana sy ny sisa izany hoe oka kosa izay stop ase ozy ny teny vahiny tena mijaly loatra le mpanjifa nefa nene de alaina ihany ny volan'izy ireo nefa nene de tohizana ihany ny fanaovan'ireo olon'ireo fividianana billet zany fanaovana réservation nefa efa fantatra fa tsy afaka iassurer an'le vol ny Air Madagascar dia andangiandangana eo le olona de le olona andangana moa efa problème goavana be fa le olana faharoa ihany koa de le hoe ny vesatra aterak'izay zany hoe ny fandaniana aterak'izay ho an'le kompania tohatrany tsy misy mijery ary zay le nahatonga antsika ny teny foana hoe anisan'ny olana goavana zany eo amin'ny sehatry ny fitaterana izay olana Air Madagascar izay kanefa ny mbola confirmé eo amin'ny toerany le ministra ary vao maika aza nomena responsabilité fizahantany izay miankina betsaka amin'io fitaterana anabakabaka eo ihany koa dia mahagaga antsika zany hoe inona ny lôjika an'izany zay foana le fantaniana apetratsika fa hoentintsika atao anatin'ny fandaharana izay amin'ity maraina ity. Efa volana maro mihitsy ntsika teto amin'ity onjapeo ny Free FM ity no nampaneny lakolosy ary tsy nitsahatra nampaneny kiririo ka ntsika siflera azo natao ngambany hoe potehana tsikelikely le kompania Air Madagascar ary niteny an'izany tsika fa amin'izao fotoana izao moa voatra nitaitra daholo ny olona rehetrarehetra satria megrave le ary ohatrany hoe mety tsy ahitamba-olana zany le izy de manomboka memenina zany ny olona de hita hoe tena nanomboka tany hoany amin'ny volana ina moa ty volana oktobra tany hoany ampahafantarina zany amin'ny client rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao programme de vol zany hoe ohatran'izao daholo ny zotra eto amin'ity Air Madagascar ity tany amin'ny farapara amin'ny volana oktobra tany fa rehefa avy eo zany tena tsapany le mpandefa ndray androany ianao tokony andeha any Toliara dia atsony ianao mialatsiny fa annulé vol fa rapitso indray tonga ny rapitso dia raha tokony andeha amin'ny enina maraina ianao dia amin'ny 3:10 atoandro ianao amin'ny après-midi ianao vao mandeha ny fiaretanao an'izany rehetrarehetra izany any amin'ny toerana le anao indray ianao raha monjy fotoana miverina aty Antananarivo dia mialatsiny indray fa annulé le vol hatrany amin'ny 900 isanjaton'ireo vol tsy misy tanteraka ao anivon'ny Air Madagascar. Efa tsy resantsika itsony moa ny hoe ny problème napanina isan-karazany sy ny sisa fa sy ny hoe hatramin'izao tsy tafavoaka ao anatin'le annexe be le Air Madagascar nefa ny lokalokan'ny mpitondra hoe amin'ity taona 2024 ity zany hoe tokony tamin'ny taona 2024 zany dia miditra amin'ity taona 2024 ity atafavoantsika ao anatin'izay annexe be io satria fantatsika tsara fa io annexe be io ny tena mahatonga n'izao toedra raha tena efa ohatrany hoe mialaina zany agonisante ozy ny filazantsika azy iaina ny iaina le kompania mpitanterana Air Madagascar izao de akoatran'le tsy faiza mitantana sy kaboraraka zany tena ohatrany hoe inina animbana le orinasa mihitsy animbana ny imageny le piasan'ny Air Mad sy le imageny le kompania atao hoe Air Madagascar mihitsy tany amboalohany tany efa elany nafantarana tsara zany fa mifarana ni décembre 2024 ny contrat de location entre les Boeing 737-300 anankiroa immatriculé 5RM FH sy ny 5RM FI reo le Boeing anankiroa zany ary mariana tsara fa
nandritra ny taona efatra amby folo sy roa arivo de efa fantatra zany hoe zavatra efa prévisible daholo zany tsy nitsahatra nisy panne teknika na tonga fanafoanana vol marobe ireo boïne ireo de nitenenina foana moa nasesika ampiasa tam'izany de hoe fa antitra be nge ireo boïne 737 300 ireo de noho zany fanterana zany de maro ny panne na de malala aza mpiasan'ny Air Madagascar ary tsika malala an'izany raha mba hoe manao fanadihadiana kely any ivelany any fotsiny tsika zany tsy sarotra fa mikaroka amin'ny internet ianao de fa afaka mahita an'izany hoe mbola betsaka ny compagnie manerana an'izao tontolo zao mampiasa an'ireo karazana fiaramanidina ireo ary na ny avion talohan'izany aza mbola misy mampiasa ohatra hoe Boeing 737 200 mbola ahitana compagnie mampiasa azy ankehitriny fa io miankina amin'le entretien zany ny fikarakarana pièces détachées n'entretien périodique sy ny sisa rehefa tsara karakara le fiaramanidina de mbola afaka manidina tsara na firy taona noho izany zany tiako tenenina hoe tsy prétexte le fialokalofana nataon'le mpitondra ny Air Madagascar hoe ka antitra nge reo zotra ireo afaka manidina foana io ary efa niteneniko anareo zany hoe azotsika verifiena any amin'ny firenekafa any ivelany ny compagnie pitaterana any ivelany mbola mampiasa Boeing mbola antitra na hoe mbola manana moyenne d'âge betsaka ambony noho ny atsika eto Madagasikara azy fa ho atsika eto Madagasikara ny tena olana zany de olana arabola iainan'ny orinasa de tsy afahana mikarakara le hoe entretien araka ny tokony izy andreo avion reo hany ka lasa tsy zarizary ny fikarakarana azy de misy mihitsy azy zany mety hoe tsy fantatsika aty avelany fa piasan'ny Air Madagascar rehetra mahalala an'izany daholo ary ny fanadihadiana nataotsika teto amin'ny onjam-peony na afantarana hoe rehefa najana tsy nanidina nandritra amin'ny fotoana ela ny ray tamin'ireo Boeing 737 300 reo de lasa nakana pièce tsikelikely zany alefa ho an'ny sasany zay manidina zany ohatra ny hoe ny cannibalisena ny terme filazan'zareo anazy zany ohatra ny hoe zay mijanona ohatra ny hoe ty misy fiara anankiray de mijanona eo ty zany ty fiara ty de rehefa mijanona eo ty fiara ty de alaina kely aloha ny batteriany de rapitso alaina indray ny tsy fantatro inona re zany filazantsika an'izany alaina kely ohatra ny courroie tsy fantatro za tsy mahay pièce loatra fa alaina tsikelikely eo daholo zany de lasa ohatra ny cannibalisena ny terme filazany zareo anazy tany amin'ny volana novembre fiandohan'ny volana novembre 4 tany de somary ohatra ny salasala teo zany ny mpitondra ny Air Madagascar satria ny tao an-tsaina de nitetika any ampiasa an'le avro de io le fa nazavaitsika hoe zay ny naporofoditsika zany tena displanina mihitsy ny ary misy erreurana stratégique avana be eo anivon'le Air Madagascar nanao anticipation diso tamin'ny fanajanonana ny fampiasana an'le Boeing 737 ny lavin'ny technicienne nefa n'le saika ampiasana an'le avro na ny technicienne Air Mad na ny technicienne ACM de tadio tsara fa samy nandahan'le fampiasana an'le avro de teo de nianjaka teo le mpitondra zany satria tsy hitany zay natao teo anelanelan'izay nanomboka tsy nahetsika intsony lay Boeing 737 voalohany le 5 RMFH nefa aza adinoina zay ny problème le niteneniko anareo teo zany tsy nahetsika de nakana pièce tsikelikely tao nefany mahafantatra tsara mpitantana ny Air Madagascar fa rehefa averina any amin'ny tompony hoe tapitra amin'izay zany le contrat tapitra décembre 2014 araka nefa niteneniko anareo teo ka averina any amin'ny tompony ILFC ny anaran'ny tompony le Boeing 737 voalohany le 5 RMFH rehefa averina any amin'ny tompony de tsy maintsy restaurenao averinao amin'ny état initial nakanazy zany hoe tsy maintsy soloinao daholo le pièce rehetrarehetra pièce vaovao zany nao anatiny ao ary manara-maso akaiky ny fanamboarana an'izany ny LFC fa soanao de mietratra hoe iny averenao any de samy miala fotsiny jerevany eo mihitsy ianao eny amin'ny maintenance ny Air Madagascar eny ivato mihitsy izy mijery andrasy aloha fa sao de pièce totana atsofika ao amin'ity anay ty eritrereto zany ny fandaniana ka raha ohatra ianao ka tsy maintsy ho nanao an'izay any de naninona raha tonga de mividy pièce vaovao ianao napetaka ao tamin'le fiaramanidina nandeha fa tsy ny cannibalisenao le mipetraka tetsy amin'ny toerany de nifany aveo anao tsy maintsy anolany reo pièce reo any rehefa averinao any amin'ny tompony le avion tapitra tamin'ny décembre 2014 le contrat araka ny teneniko anareo teo fanampiny zany betsaka niofan'io avion io fiaramanidina io amam-bolana martsy voaloha tsy maintsy mbola efana rehefa mamerina an'le fiaramanidina any ianao zany hoe vola be tsy toko tsy foroana koa zany tsy maintsy mbola nitedavana rehefa namerina an'le fiaramanidina ianao ary vokatra zay tsy fandoavana niofan'izay de nisy fotoana tany amin'ny volana novembre 2014 tany tsy navelan'ny tompony le atao hoe ILFC ny anaran'io tompony io hietsika mihitsy le Boeing zay mbola tsy niasa zany hoe
lasa cloué au sol zany immobilisé au sol zany nandritra ny andro maro satria tsy voalohany ofan'le Boeing 737 anakiroa teneniko anareo to ary fomba fanaony zany fomba fanaony tompona avion zany ao anatin'ny contrat na location anao mihitsy zany hoe tompona avion na aiza toerana misy an'le avion de azony atao tsara hoe tsy mahazo metsika io raha tsy voalohanareo ny ofany fanao zany maneran-tany de zany rehetrarehetra izany zany hoe mbola tsy saika kajikajy politika sy ny kajikajina business zany miala tsiny business tena mamoehatra zany ny tena tenenina de hoe saika nieritreritra mihitsy zany le mpitondra fanjakana hoe ndao atao amin'ny fomba antery zay ampidirana le fiaramanidina avro de io foana zany nanao fixation tamin'io efa niteny ny teknisian'ny Airmad niteny ny teknisian'ny ACM tsy mety amintsika le avro no ny antony maro efa nazavaiko anareo teto zany tany aloha rehetrarehetra tany fa nijanona tamin'izay foana le fitondram-panjakana aizany tsy anaiky eo Airmad eo aizany tsy anay rehefa tsy nanaiky amin'izay nanomboka ny korotana amin'izay ny volany Air Madagascar tany amin'ny volana novambra tany hoany na ny anatiny io na ny vol régionaux zany na ny vol intérieur satria raha ohatra ka fiaramanidina 12 ny tokony hiasa A340 anakiroa anankitelo ny Boeing 737-300 anakiroa ny ATR 72-500 anakiroa ny ATR 42 ary ny anankitelo ny Twin Otter firy zay telo roa 12 de fito sisa miasa satria roa le A340-300 zay mbola tsy atsika fa mbola immatriculé any ivelany ndray no miasa ty amitsika de mandeha any Asie zay mbola manahirana ihany koa am'le taux de remplissage sy ray ihany ny Boeing 737-300 satria le fanteneniko anareo to nisy cloué au sol ny anakiray de anakiray sisa ny ATR 72-500 ray koa ny ATR 42 de roa ny Twin Otter apin'le olana teknika isan-karazany zay tsy maintsy misy isan'andro eo anivon'ny Air Madagascar eo de tsisy mandeha amin'ny lony intsony ange le zotra de zao ny ahitantsika ary tsika manko tsy de ampahafantarana an'izany fa tsika nefa ny amin'ny maha-olo-pirenena tsika compagnie nationale malagasy io zany hoe antsika anao anahy io de manana droit tsika hiresaka sy alalan'izany ny tompon'ireo Boeing 737-300 reo mpiaino an-tsaina de efa nanao proposition miaraka tamina hoe revue à la baisse zany hoe ampenaina zany hofany ambany de ambany raha te renouveler contrat ny Air Madagascar nitenenina mihitsy zany hoe bon raha te renouveler contrat nareo Air Madagascar de vonina ary zay ampidinay zany ny hofany mba ho fanampenanareo satria sahirana ianareo lavo ny fanjakana zany satria kevikeviko tsika manko kevikeviko zany terme fampiasan'ny tolo taloha zany tsy hoe tolo taloha fa malagasy tranainy zany le kevikeviko ohatrany hoe ny zezesta zany tsika keviko amin'ny filaza kevikeviko ery tsika hoe ampiasa avion hafa na hoe anao contrat hafahafa tany amin'ny tompona avion hafa tany de najanona tanteraka ny exploitation an'le 5 RMFH sy le 5 RMFI le Boeing 737-300 nefa mba nanaova ny tompony proposition ndao ary aheny zany ka tsika te ampiasa an'le avro mafy ny tao an-tsainao satria le avro zany tsapa fa business takalona zavatra niaraka tamina teratany sy nosy ny sisa tany tonga am'izay mi-décembre na mijanona tsy nanidina tsony koa le 5 RMFI zay tsy maintsy ho averina am'le tany isiany araka ny ambarako anareo teo satria ho averina any amin'ny tompony de vola tsy toko tsy foroana ihany koa na lanina tam'izany zany ahitantsika daholo hoe ray tena tsy stratégie mazava eo anivon'le tompony le anivon'le mpitantana ny Air Madagascar roa inona zany ny tena tompony nanolona ny directeur général ny Air Madagascar raha mbola ohatran'izay ihany le situation ary tsy mety tsara aza fa mbola misampire miratsika teto moa niteny an'izany fa niteny an'izany efa elytsika vao manomboka tonga saina ny media hafa zany sy ny tompona andraikitra hafa grave nge ty situation ny Air Madagascar ty anti économique ary voaingana teo vao niteny an'izany avy eo anivon'ny FMI hoe anisan'ny critère teneny lay représentant résident ny FMI eto amitsika zay hoe anisan'ny critère iza moa ny anaran'le izy Patrick Imam angamba raha tsy diso ago azafata mety ho diso zay anaran'izay fa tadidiko ohatran'izao le représentant an'ny FMI niteny tamin'ray tamin'ireo gazety type isan'andro reo izy andro vitsivitsy raha zay de niteny izy anisan'ny zavatra
arahanay maso akaiky ozy akisakaiky arahanay maso amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny fomba fitantanana amin'izao fotoana izao ny resaka hémorragie zany hoe tena fahaverezan-dra zany zay ny tena dikany hémorragie zany ohatra ny hoe fahaverezan-dra betsaka zany raha ohatra hoe amin'ny tenan'ny olombelona fa nataony hoe hémorragie moa le izy eo anivon'ny Madagasikara hémorragie eo amin'ny trésor-panjakana io noho ny fandraisana an-tanana no subvention vokatry le tsy fahaiza mitantana ny compagnie nationale ozy de ny Madagasikara sy ny JIRAMA tena ny teneniny manokana mihitsy ny tamin'izay fotoana zay zany hoe ny sehatra resa-pirenena ny mahita mampaneny lakolosy amintsika amin'ny problème ny Madagasikara amin'ny problème ny JIRAMA fa le ministre ny transportsika tsy nahenotsika feo mikasika an'io problème io ary ny tena pire reconduit amin'ny toerany ary mbola deuxième fois pire mbola pire noho zay niteneniko anareo zay indray mena poste à responsabilité hafa de département ministériel atao hoe tourisme io azany transport tsy vitanao na ny problème ny Madagasikara fotsiny de inona ny zavatra mitranga menao ministère ny tourisme ndray ohatra ny hoe vonoana ve zany le ministère ny tourisme nefa fantatra fa mifampiankina amin'le transport zay efa nampisehoany an'ilay incompétence notoire zany ministre ny fitaterana izany miala tsiny miala fona za tsy fantatro le tsy mahafantatra ministre Ulrika Andretina sao de ataonareo hoe attaque personnelle fa tsy mahafantatra azy sady tsy mahalala sy tsy miresaka amin'ny akory mbola tsy nahita an'izany ministre any en face mihitsy hatramin'izay nanendrena azy na tamin'ny transition na tamin'izao fa za zany mahita hoe hatramin'izay nitantanan'io olona io département ministériel tsy mbola namiratra tamina résultat hoe tena enjana be zany de inona foana ny mbola mahavoatazina azy eo anivon'le ministère ary mbola pire aza ampina ministère ny tourisme ndray de gaga ny tena ao anatin'le izy hoe hafa mihitsy le critère nefa le tourisme mba fantatra fa io ny source na devis io zany mba anisany mbola mamelombelona ny ty économie malagasy efa mitsipozipozy ty hoy le solotenan'ny FMI zay hoe tena anti économique ary mamono le toekarena malagasy mamono ny firenena mihitsy nge ozy le zavatra mitranga amin'ny Madagasikara sy ny JIRAMA marina loatra zany akisanaky teny moa ny tena nyteneny de ndray hoe taux de pression fiscale tena ambany tsy ampy ny fanangona ketra eto Madagasikara tsy ampy ny vola miditra amin'ny etra normal satria ny mpanao aferafera mahita aferafera foana ihany fa ny madinika ny voatery tsy maintsy mandoa etraka ray zay de faharoa manarakaraka izany de ny resaka hoe hémorragie ozy mitranga eo amin'ny trésor-panjakana vokatry le hoe compagnie ny JIRAMA zany hoe reny le société d'état reny zany tsy misy mauvaise gestion ao marina nge ny DG any trésor nge fa nytena zany misy mauvaise gestion tahaka ny JIRAMA sy ny sisy iaraha mahita nge zany fa ohatrany hoe tsy manaitra n'le fitondram-panjakana de zay teneniko anareo zay ohatra kely fotsiny zay nisy hatrany ivelany FMI ny mampaneny lakolosy amintsika hoe misy problème aminay io resaka Madagasikara anareo tsika teto impolo injato ny teny an'izany fa tsy nahita solution raisy ny tompona ndraiky mpanjakana zao tsika vao maheno ny olona rehetrarehetra memenina hoe mijaly fa de annulé foana amin'ny vol de voatery tsy maintsy ianao hébergenari de rehefa hébergenari ianao na ampidirina ianao de misy coût supplémentaire nge zay andaninao an'le vola mpanjakany aiza moa tsy antokainga le trésor mpanjakana mikasika an'izany trangan-javatra izany de mbola toizako ihany le Madagasikara nandalo teto tadiditsika tsara angamba tamin'ny faraparany tamin'ny volana décembre faraparany taona 2024 nisy an'le hoe avion bombardier CQ 400 ana compagnie rwandaise anankiray antsoina hoe Rwandair de nanao essai de nentina tany anosy be de niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana sy mipiasa ny Airmad vita le essai fa tsy mbola nahenontsika hoe inona ny toyany hatramin'izao tsika miteny zao de ankoatran'izay ny resaka samy hafa mandeha hoe anofa Boeing 737-700 ndray atao an'le régime CMI zany resaka mandeha anivon'ny samy piasa ny Madagasikara le CMI le efa teneniko anareo foana hoe avion zany de ny équipage crew dikan'ny équipage maintenance de ny assurance zay zany le CMI teny anglisy io anolona ny le Boeing 737 roa zay naverindreo na ito ihany koa le hoe ATR 72-600 de hatreto aloha de mbola resaka mibetsaka satria ny antony de zao efa manomboka misalasala koa le olona hanome anao an'le avion satria efa eny loatra ny tantaran'ny Madagasikara amin'ity tsy mpandovolo ty eny loatra le tsy fisiany le liquidité anaovana le antsona amin'ny teny viny hoe cash deposit
de zany mampitsefitra na mampisalasala mampitsefitra ny contrat na mampisalasala ny fanaovana contrat ny olona ny velany ve andeha amin'ny fiaramanidiny aminao nefa efa fantany ianao fa mauvais payeur tsy mpandoha vola maty lava les compagnies mitsipozipozy agonisante efa andala-pahafatesana fa tsy mba hoe miarina zany angigo aitsa moa le olona tsy maintsy misy réticence izy na mpanofany avion aminao raka na hitady anao hitady savez voulu les situations hoe rehefa tsy mahita tsony ka tapina ny dômy de tsy maintsy ameny avy ampiasan'le avro terina ampiasaina ihany tsy fantatry zany baraingo taokoavana daholo zany ny zavatra misy nefa am'izao tsika miteny zao le vol korotana tsy misy fifarana tsy maintsy misy ny annulation na vol foana na hoe aemitra amin'ny ora ohatran' zao satria voatery tsy maintsy makary le vol aloha de tsy maintsy makary de tsy maintsy makaro indraindray ianao anatina week-end anankiray maheno hoe 350 ny isam passager voatery tsy maintsy karakaraina amena hébergement sakafo nony hoe tsy misy avion de mba isorohana ny fikorotanana de tsy maintsy ianao mihéberger an'le olona de zany ny zavatra mitrangy eo anivon'Air Madagascar io nanomboka tamin'ny fiandohany ny volana janoary 2024 raha tsy laza afatsireo nakany a Johannesburg, Maurice, Nosy Be, Toliary, Tolaniary, Mahajanga annulé na reporté foana nanomboka tamin'ny fiandohany ty taona ity ary tena farany moa le olona na ny vahiny na ny malagasy de menimena miteny amin'ny fahita lavitra miteny amin'ny onjam-peo efa tena tsy lasa mihitsy le Air Madagascar ka talohan'izay moa de efa tsy lazaiko anareo tsony ny saika mba andehanao farany taona tany amin'ny province tamin'ny 24 décembre de efa nikorotana ny vol hatramin'ny farany taona sy ny voalohany 2015 araka nefa nambarako anareo teo ary mahitangy am'ireny ina moa zao moa zany zao afaka misexprimer daholo ny olona am'ireny hoe Facebook et réseaux sociaux reny fa tsy maintsy mahita fimenomenonana momba ny Airmad foana ianao vokatry ny hoe tsy fahaiza mitantana sy mauvaise organisation na vol tsy ampy ny avion sy ny sisa ka zay le teneniko anareo hoe nisy taona efatra sisa amin'ny fiaramin'ny avion manidina amin'ny vol intérieur sy ny vol régionaux de le Boeing 737-300 izay mitondra indray ny matriculation 5RMFL io le force one taloha io raha tadiditsika tsara force one taloha zay manana olana amina resaka performance akoavana be satria moteur tsy matanjaka miasa aminy de tsy mahazaka an'izay charge ilaina izy fa ny vonty atao amin'ny Airmad nefa de ekena daholo ihany vokany matetika na ny passager na ny entana tsy mandeha tratran'izay hoe tsy mahazaka le fiaramanidina tsy maharaka le performance ny fiaramanidina ampitahana am'le charge na le vesatry le olona sy ny vesatry ny entana zany tokony ampidirina ao anatiny am'izao tsika miteny zao araka nefa nambarako anareo teo de vitsivitsy zany sisa ny fiaramanidina mandeha raha ohatra hoe no any vol intérieur sy ny vol régionaux 737-300 les 5RMFL le force one io zany de ATR 72 anankiray de twin anankiroa de nefa reo koa tsy sasatra misy problème technique foana noho ny olana arabola de tsy afaka mividy pièce vaovao de amboamboarina eo foana mariana tsara ary azonao amarininy ty zavatra teneniko ty fa marina eo anivon'ny Air Madagascar io aotra ngeny stock na pièce n'avion amin'ny Air Madagascar zéro stock nge zavatra inimaginable zany raha tena compagnie sérieuse compagnie lehibe anao de lany amin'ny fanaovana remboursement ny pandeha ny hébergement any amin'ny hôtel ny pénalisation isan-karazany ny volan'ny orinasa mangany fotsiny moa zany zay fantatsika tsara ny trosa mevosa amin'ny resaka carburant zay azahoana le piasan'ny Airmad moa de efa mienatra mihitsy rehefa mifanena amin'ny olona sy ny pandeha ny amin'ny aéroport reny tondray le piasan'ny Airmad tsy misy dikany zao menace mahazo andreny piasa reny ohatrany hoe ny fimenomenona ny olona rary ny olona raha mimenomena zany ndray tsy mametsy ny olona mimenomena fa lasa mibaby an'le erreur na stratégie tsy fahaiza mitantana sy le kabraraka sy ny sisa koa zany le piasa madinika ny assistance isan-karazany tsy voaloha ny trosa be sy ny zany daholo zany olana de tsy haiko hoe mba misy fieritreretana ve hoe tena amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny saina tsy miangatra inona ny tena ho atao an'io Air Madagascar io ary tena mba nisy fe étude inona zao mba teneny ministre ny transport amin'le Air Madagascar atao ahoana io satria responsabilité anao io andre matominisy atao ahoana io fa mijaly de ohatran'izao foana ve de annulation na vol sy report na vol foana zay foana zany ny ainan'ny mpandeha isan'andro ka hatramin'ny ovinako tsy ho faty ihany ve le compagnie nefa rany raha ohatran'izay zay na tonga antsika hoe ampanenona lakosa efa tena mba trop
ary sofa efa mba miresaka azy ny hafa satria tsy tsika rery menomenina am'le fiamorana vao l'annulation sy fa betsaka ny olona victime n'izany ary mahitany zany de zay ve de mangina ny tompona ndraiky mpanjakana tsy miteny tompona de mbola loza tena loza de hoe micomble de hoe miverser anatina autosatisfaction mety zany mahatonga mbola najanona eo amin'ny toerana ministre ny fitaterana milaza nge zany ianao fe mety ny bilan autosatisfaction tsy mahita an'le fahorian'ny olona de zay manamafy an'le teniko anareo teo amtinako an'izay hoe tena miamitombo ny antsany eo ampitondra fanjakana sy le vahoaka vokatra zany resaka fitantanana ndraraha-panjakana samihafa izany